atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Hankalazaigny ny Andriamanitra ray sy ilay zanany ilay tokagna ary ny fagnahy masiny fa namindra fo tamintsika izy. Fa le miarahabantsika zay mipankafy ke magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna miainga avy aty amin'ny onjam-peon'ny radio Fagniry. Alahady magnaraka ny Pentecôte de ny alahadin'ny Trinité masiny izay anagnatsika aloha hevitra hoe antsoin'Andriamanitra hiray fianakaviagna aminy isika ka tsara raha hodinintsika io loha hevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesana ireto tenin'Andriamanitra ireto izay natolotry ny fiangonana mba ho sakafo mpagnahy ho antsika. De magnarakaraka zegny ny fitandrignesantsika ny toriteny sy fampianaragna izay indesiny Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson archevêque ray aman-drenitsika ho antsika eto amin'ity onjam-peon'ny radio izay imamintsika radiony diocèse ity. Ka atolotranao ary ireo vakiteny telo izay narosony fiangonana mba hodinintsika amin'ity alahadiny Trinité masiny ity. Ka rehefa avy moa afaran'ny famakiana ireo tenin'Andriamanitra ireo no agnarahantsika ny toriteny fampianaragna fizaragna zegny tenin'Andriamanitra zegny nataony ray aman-drenitsika Monseigneur Benjamin. Ka miaino finaritra. Vakiteny masina voalohany boky Deutéronome toko fahaefatra andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo tohizina amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Tamin'izany andro zany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka Israely: anontanio ny andro fahagola tany alohanao hatramin'ny andro naharian'Andriamanitra ny olombelona teto ambonin'ny tany sy hatramin'ny faravodilanitra na aiza na aiza. Raha mba nisy zava-dehibe tahaka izany na oviana na oviana, na nisy reto izany akory na oviana na oviana. Vahoaka aiza no efa nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao anatin'ny afo toy ny efa renao ka mbola velona ihany izy? Oviana no mba nisy Andriamanitra nanandrana haka firenena anankiray ho azy tao afovoan'ny firenena iray hafa tamin'ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tanana mahery, sandry ahinjitra ary fangorohoroana lehibe toraky ny nataon'ny Tompo Andriamanitra ho anareo teo imasonareo tany Ejipta.
koa fantaronao anio sy areketo ao am-ponao fa ny tompo no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety an-tany ambany ary tsy misy hafa. Tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiako anao anio mba ho sambatra ianao dia ianao sy ny zanakao manaraka anao ary mba ho lava ny andronao amin'ny taona mifandimby rehetra any amin'ny tany omeny Tompo Andriamanitra ao anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Kari
Vaky teny masina faharoa. Taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma, toko 15, andininy 4:7 ka hatramin'ny 7:7. Ry kristianina havana, izay rehetra tarihiny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra, ary izany tokoa satria tsy fanahim-panandevozana no noraisinareo fa fanahim-pananganan-janaka ka iantsoantsika hoe Aba Ray. Ary ny tenan'io fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy raha miara-mijaly aminy isika mba hiaraka omem-boninahitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoroatany masindahy Matio ny toko 19, andininy 9:10 ka faragnana amin'ny andininy 20. Manaova batemy azy ireo amin'ny agnarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fagnahy Masigny. Tamin'izany andro zany, niaraka nankagny Galilea ny mpianatra 12 lahy agny amin'ilay tendrombohitra nasain'ny Jesoa nalehany. No nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsoaka azy, ary Jesoa nagnatogno azy ireo ke nilaza taminy hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra agny an-dagnitry sy ety an-tany. Ko mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny agnarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fagnahy Masigny. Ampianaro izy hitandriny zavatra rehetra nandidiako anareo, ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alahady lasa teo niara-nankalaza ny Pentekotsika. Misy zavatra maromaro nasongatitsika tamin'izay, hoitsika ny afatarana fa eo anivosika ny fanahy masina ary entan'ny fanahy masina itsika dia miombona olo raika ho fianakaviana. Ny faharoa dia ny Pentekoty maneraka atsika hitondra ny vaovao mafaly, izara ny hafalian'ny Paka, ny zara ny fandresen'ny Kristy eo anivon'ny mpiarabelona, ary ny Pentekoty miaraka amintsika manorina ny eglizy drano sy eglizy olo, ary dia maniry aritsika fandrindra taoriana ny fankalajana, manetriketrika ny fanambarana olo sambatra any Lucien Botovasoa. Manana modely sika ho isika, manana mpivavaka amin'izany fanorenana
eglizy tranon'Andriamanitra izany ary eglizy olona velona izany, ary dia irisika ary dia isika izao tokoa amin'izao taona izao misy no taonjato izao misy isika no Lucien Botovoasoa, amin'izao taonjato 21 izao no Lucien Botovoasoa eo anivon'ny fiarahamonina eto Madagasikara mba ho Pentecote vaovao tokoa ho isika izay fankalazana rehetra izay, ary dia izay no maniraka antsika ary amin'ny firososika amin'ny fanomanana akaiky dia akaiky n'izay filan-kevitra pastoral zay hiara idinika isika. Io no senakla ho antsika ka hiaraka hivavaka amin'ny masiny Maria isika, hiaraka hivavaka isika mba hidinany fanahy masina ireo mpivory ka hoisy fandrafetana sorodalana vaovao, torolalana vaovao amin'ny endrika an'izay fa ny fanorenana ny eglizy dia mitoetrany efa 2 taona sy hoe anipaka ny teo aloha isika sanatria izany fa ametraka dingana vaovao irososika fa indrindra amin'izao 20 taona ny orena ny archidiocésika izao, izany hoe araky ny averimberiko matetika sy misy zay diocèse zay sy misy ny archidiocèse fa ianao izao isika olo raika jiaby no manorina an'izay eglizy zay ka tonga ary ny fotoana anorenana an'izay eglizy olona velona izay, isika no génération des bâtisseurs, ho isika izao no taranaka mpanorina ka iroso amin'izany sika ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao alahady manaraka ny Pentecote izao dia asain'ny eglizy isonitra lavidavitra kokoa, ambony kokoa aza ny marimarina isika dia sinina izany fa ibazina ny trinité masina satria izay trinité masina raha izanaka sy fanahy masina izay ny loharano sy fototra n'izay fanorenana izay, izy no modely faratampony ary izy no loharano ipoirany izay fanorenana izay, ary dia ny lahatr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia isika ho fianakaviana ray ao aminy, olona araika ao aminy ka sy mahagaga ary raha apetraka ny Andriamanitra hatramin'ny voalohany ho modely ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra, ny fianakaviana ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny firaisan'ny trinité masina ray zanaka sy fanahy masina samihafa izy ireo fa mitovy tanteraka ary iray tanteraka, ary dia Andriamanitra tokana olona telo izay no tsarotsika manokana an'io, ary dia izay ihany koa no modely ho antsika. Marina maro samihafa isika, maro sampasampana ny fiainansika olombelona fa antsoin'Andriamanitra iray fianakaviana amintsika araky ny taratasy no soratan'ny Papa exhortation apostolika farany herinandro mialohan'ny fankalazana ny fanambarana olo sambatra any Lucien Botovoasoa dia io taratasy io dia manantitrantitra amintsika tokoa fa ny vocation sika dia ho masina, ny atao hoe masina dia ny fiombonana amin'Andriamanitra ka raha mankalaza an'izay mistery lalina de lalina Andriamanitra tokan'olona telo izay sika dia azo lazaina ary fa mandinika ary ansoavo ny fankalazana ataosika anio, ansoavo ao amin'ny fahamasinana, izany hoe ho fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra ka ireo vakiteny arosiny eglizy amintsika amin'izao alahady izao dia mampianatra atsika ary fa Andriamanitra sy lavitra no Andriamanitra sika fa Andriamanitra eo anivosika ary dia mikolokolo ary mikarakara sika, Andriamanitra ray be fitiavana ary dia miantso sika iombona aminy. Izay no antrateriny bokin'ny Deutéronome marina, Andriamanitra irery ny tompo irery no Andriamanitra any ambony
ary sy misy hafa zany ny fekemponoantsika, tsy misy andriamanikafa fa andriamanitra tokan'olona telo, trinité masina. Ka na izany aza dia andriamanitra mikarakara sika izy ary manome torolalana ao ansika, ka ny adiditsika ary dia ny manatanteraka ny sitrapony manaraka n'ireo lalana atoriny atsika, manaraka sy manatanteraka ny lalàna sy ny didy omeny atsika. Fa izay no mahasoa atsika satria raha isika manatanteraka an'izay dia manambara fa zanak'Andriamanitra isika, ary zay mahazanak'Andriamanitra atsika zay no maha fianakavian'Andriamanitra atsika, mahavahoaka an'Andriamanitra atsika, ary zay no anorenatsika ny fiainantsika ka mahatonga atsika ho eglizy olona velona. I Masinday Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina dia manambara ary fa isika vita batemy dia nandray ny fanan'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, ka araky ny voalaza teo sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra trinité masina, fa tafiditra ao anatin'izay trinité masina izay sika ka afaka mianso an'Andriamanitra ho baba ho iray, izany hoe ray izay mahafantatra sika rehetrarehetra, ray be fitiavana sy be famindrapo izy, fa nitadiaviny anefa dia isika iombona aminy, ary nitadiaviny dia isika amboraka aminy ny fiainantsika, ny etaetaposika. Ka izay lay vavaka nampianarin'ny Kristy ansika, zay averimberisika manambara an'izay hoe ray sika tokoa izy, ary ray sy lavitra sika fa ray mikarakara sika ihany koa. Ary dia zay io vavaka nampianarin'ny Kristy io ka iansosika baba ray na eny an-danitra. Ny evanjely kosa zay ny evanjeliny Masinday Matio ary sy Andriamanitra mikombona, ny Andriamanitra trinité masina, fantatra sika izany. Fa raha voana anota isika dia sy lavitra sika Andriamanitra fa ny karakaratsika, ny anso sy ny Abrahama izy, ny anso ireo mpaminany, ny anso ireo mpanjaka tao amin'ny vahoaka zody mba hikarakara an'izay vahoaka izay, ary anomana indrindraindrindra ny fahatongavan'ny zanany dia i Kristy. Ka i Kristy no manambara ny tsy ambaratelo zay sy ho takatra ny saisika mikasika n'izay trinité masina zay. Tonga teto anivosika izy ary dia nandray ny fanahy masina isika rehefa tanteraka soamantsara ny famonjena. Ny famonjena dia isika miombona aminy, mihavana aminy, lay fampihavanana tanteraka teo amin'ny fanoloran'ny tenany. Ka isika koa ary no Kristy mpiarabelona amin'ny olona araky ny fampianaratsika, ary dia izay Kristy mpiarabelona zay no entsika manorina ny eglizy tranon'Andriamanitra, ny eglizy olona velona, sy amin'ny anaran'ny herisetra, sy amin'ny anaran'ny fampitena, sy amin'ny anaran'ny fanilikiliana, fa kosa fiantsoana ny olona rehetra mba ho zanak'Andriamanitra. Ka izay indrindra no antitra terin'ny evanjely raha maniraka an'ireo mpianatra i Jesoa, maniraka ireo mpianatra i Jesoa anao batemy, izany hoe sy tafoka ampandritany sanatria ny fanirahana atao amin'ny apôstôly, fa fanorenana fianakaviana Andriamanitra. Ka ny fanaovana batemy dia sakramenta tonga ho zanak'Andriamanitra, ary dia sy ny herisika no anatanterahana an'izany araky ny lazainy i Kristy ao amin'ny evanjely. Fa indro aho eo amin'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao, ny maha génération de bâtisseurs asika sady mpanao batemy isika no mitondra ny vaovao mafaly, dia sy anatin'ny herisetra na anatin'ny fanampitena, fa miaraka amin'ny Kristy isika, ary izay ny fanorenana tena izy ao anatin'ny fampihavanana, ao anatin'izay fifankatiavana izay, ary dia anatin'ny fankatoavana tanteraka, satria izay ny finoana no antony anaovana
batemy ka ny finoana no mahavovoza. Ny finoana dia fanekena fa i Jesoa no mpanavitra ary ny fanahy masina no maniraka antsika anambaran'izay ary dia ao amin'Andriamanitra ray no azahoantsika ny tena asambarana. Dia izay tokoa ary no antenaintsika amin'izao fankalazana manetriketrika ny Trinité masina izao ka lay fanahy naniraka ny apôstôly koa ny aniraka antsika. Ry Jesoa Tompo mankalaza ny Trinité masina, ny fiombonany ray zanaka sy fanahy masina izahay ankehitriny ka engany mba iray fo koa izahay ary dia ho lavitra aminay ny fanilikiliana, ho lavitra aminay ny fizarazarahana fa ho fianakaviana ray ao aminao izahay, olo raika ao aminao izahay ka ampanjaka an'izay fifankatiavana izay, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ka hitondranay hitady mandrakariva ny soiombonana ka amin'izay afaka ankalazanao mandrakariva izay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Fa satria ny mahalala anao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina no tena fiadanana ka engany anjaka amin'ity tanànanay ity tokoa, anjaka amin'ity firenena ity tokoa, anjaka eo anivon'ny eglizany ny Trinité masina ka anome voninahitra azy mandrakariva izahay amin'ny ataonay rehetra hoentinay anorenana an'izay eglizy tranon'Andriamanitra izay, ny eglizy olo velona ampio ary zahay amin'izao fiomanana akaiky dia akaiky amin'ny filan-kevitra pastoraly izao ka ny fanahy masina no anentana anay menakavy, anentana anay tsiraikiraiky amin'ny dinidinika ataonay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.